Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Alahady faharoa amin'ny Karemia, atsarovantsika mbavaka ny sampanasa fampandrosoana izay mampandroso ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Ny raha faneva fahadimy taona ny efitsika emma no anomboantsika ny fotoana. Ivavaka isika. Misaotra midera mankalaza anao zay Andriamanitra. Andriamanitra taloha hatramin'ny mandrakizay ianao. Fony tsy mbola ary zay dia efa fantatrao. Tsy mbola niforononao izay dia efa hitanao satria izay no mandriamanitra anao. Nitiavanao izay, nitiavanao n'olombelona, ka raha nanota izy dia nareninao tao amin'ny zanakao dia le Jesosy Kristy tomponay. Zany derainay an Jesosy Kristy le mpamonjy anay, le tompo, le Andriamanitray. Ary Jesosy Kristy dia naniraka ny fanahy masina ho tomboka se mahazanak'Andriamanitra anay ho santatra. Derainay koa ianao fanahy masina satria ianao no manamasina, ianao no mahary, ianao no mamelona, ianao no mampisy izao fiangonana izao. Koa tsy niherinay na nitanjakay raha vory eto zay fa no niasa ny fanahy masina. Koa misaotra anao zay tompo na amin'ny fitahiana rehetra nomenao anay na nitsaronay na nitsitsaronay. Misaotra anao zay na amin'izay rehetra niseta amin'ny fiainanay nandritra ny herinandro. Ka raha miaona eto zay dia manolotra ny fisaorana, manolotra ny fiderana,
mankalaza anao Andriamanitra telo zay ray. Tompo mianta aminao zay mba anatrika anay na masina zao fanompoam-pavahanay zao. Mba hoanitra kasitrany masonao ne ny fanoloratenanay ary ny fitahinao no aminay. Izany no nangatanay mba ho masina tsy misy tsiny ary ho tonga nandanitra ny vavakay. Ireo zay tsy mba afaka hamonjy zao fotoana zao jerenao. Ireo zay manaraka mitambajotra ianao Andriamanitra hijery azy mba ho masina koa ny tokantrano rehetra mandray zao fanompoam-pavahanay zao. Izany nangataina aminaran'i Kristy le nampianatra anay vavaka manao hoe Amen. Petraka isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny Tompo ary manana ny fitsipika tokony ho arahantsika izy. Ampahany amin'izany ny hita amin'ny Ezekela 20 manomboka ny 7. Ezekela 20 manomboka amin'ny 7. Hoy ny Tompo: Ko samy tsaraiko araka ny nataonareo avy ianareo taranak'Israely ho Jehovah Tompo. Mitodika mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fatafitohinana mahameloka anareo intsony zany. Isory ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ao anatinareo. Fa nahoana no faty ianareo taranak'Israely? Fa tsy sitrako ny hafatesan'izay maty ho Jehovah Tompo, ko mibeba ianareo mba ho velona. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana zay mandeha araka lalana Jehovah. Sambatra izay amin'ny ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fono rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, dia isika hanetry tena
ibebaka ifona eo anatrehan'ny tompo, ivavaka isika. Mbola miantso anao zahay, ianao koa mbola miantso anay mba ho amin'ny fibebahana, mba hanala zay rehetra manavesitra anay, na fahazarany ratsy, na fahalemena, na fahadosoana, na fahalotona, na fahotana, na fitiavan'ny ratsy, na fitiavan'ny tena, sy ny toetra maro samihafa zay tsy mifanaraka amin'ny filazantsaranao. Eny Tompo, te-anao fo vaovao fanahy vaovao tokoa ato anatinay izahay, kanefa tsy hainay izany, koa mangataka ny fanahy masina izay mahay mampibebaka anay, ka mba raiso ny fofonanay. Raiso Tompo, fa mivaly eo natrehanao izahay, ka eno ny vavaka mangina sandratray ho fifonana eo natrehanao. Taminao dia taminao no nanontany Tompo, ary zay efa ratsy teo masonao no efa nataonay. Raha mitsara ianao dia tsy manantsiny fa meloka tokoa izahay, ary raha manameloka ianao dia manana ny rariny satria mpanoto izahay, na tamin'ny fiteny na tamin'ny heritreritra na tamin'ny natao. Kanefa noho ny amin'ny Kristy Jesosy zanakao, sasao madio tsy efa-kelo karidiovy ny fonay mbo afa-pahotana, noho ny amin'ny fanahy masina zay manavao anay. Izany no angatena amin'ny anaran'i Kristy Tompo. Amen.
tiantsika Andriamanitra mitsangana ireny teny soamafaly fa hamafan'ny fahotantsika izy. Hoy ny Tompo amintsika, satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teno atreo, izaho efa niaino, aza matahotra anao fa efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ianao. Izaho dia izaho ny mamono ny fahadisoanao, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Noho izany ary havana, voavela sy voafafako ny fahotantsika noho ny anaran'i Kristy Tompo, samia mideran'ny Tompo isika. Voninahitra amin'ny avo indrindra, o Andriamanitra, isika iomana amin'ny liturjia ny tenin'Andriamanitra. Eo amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora sika dia mangataka ny ankizy sy ny tanora rehetra izay manatrika izao fotoana izao hitsangana. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra, mankasitraka anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo izahay, manana izao fotoana sarobidy izao, ahafahanay mandray manokana ny teninao. Avifanay masino, mamenoanay tsirairay avy, ahafahanay mifantoka sy mahatakatra izay sitraponao tianao ambara aminay tsirairay avy androany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andaontsika hanokatra ny baibolitsika arak'izay hita ao amin'ny Isaia 7:7 dia ny 4 tapany voalohany. Isaia 7:7 4 tapany voalohany. Hiarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Satria mahalala eo imasoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako. Averintsika faharoany hoe mahazo toerana ianareo. Raha midika teny ombonana eto Madagasikara dia toy izao ny vakin'izy io hoe satria sarobidy eo imasoko ianao, manandanja ianao, manandanja amiko sady tiako.
Andin-tsoratra masina anankiray izay nolazain'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely fahizay izay milaza fanantenana sy fampiononana mampatsiahy azy ireo ny fitiavan'Andriamanitra sy ny tsy fahafoizan'Andriamanitra azy ireo ninona zavatra nataon'izy ireo teo anatrehany. Dia andongentsika hijery tantarana ankohonana anankiray nisy mpivady anankiray Rasoa sy Rakoto ny anaran'ny lehilahy dia Rasoa ny anaran'ny vehivavy. Nanana zanaka anankitelo mianadahy izy ireo. Ireo zanany telo mianadahy ireo dia nahagaga fa samy nisy fahasembanana avokoa. Le zanany voalohany tsy nisy sofina ilany. Zany hoe raha ambara dia manana olana izy eo amin'ny fandrenesana. Ny anankiray indray tsy nisy tongotra ilany avy any an-kibon-dreniny zany. Dia azontsika an-tsaina ao anatin'izany hoe manana fahasairanana rehefa mandeha. Ary ny zanany fahatelo dia jamba tanteraka. Dia ny dikan'izany dia hoe tsy mahita na inona na inona. Mahagaga ihany koa fa izy mivady sy ny fianakaviany tsy mba nisy hoe nanana olana tahaka izany. Fa teo anatrehan'izay izy mivady tena kristianina. Ary raha tena kristianina izy amin'ny mahazanany azy telo mianadahy dia tsy menatra izy ireo fa nitondra azy ireo amin'ny mahazanaka malala, zanaka tena tiana. Dia inona nataon'izy ireo nareo? Niasa fatratra izy mivady mba ahazony vola ahafahan'izy telo mianadahy manaraka izay fianarana sahaza ao amin'ny fahasembanan'izy ireo tsirairay avy. Dia tany amin'ny sekoly tena hoe manana ny spesialite manokana raha ny filazana azy, ahafahana mampianatra sy mitaiza azy ireo. Dia ny lofo mafy izy mivady nahazony noety manana ao amin'izay. Fa ambonin'izany ihany koa dia nampianatra ny tenin'Andriamanitra azy ireo izy mivady. Ny tenin'Andriamanitra tena nampianarany azy ireo dia ity Isaia 7:7 ity izay manao hoe ahoana moa izy teo? Ity andin-tsoratra masina ity izay nanamafy tamin'izy telo mianadahy fa sarobidy izy ireo manandanja izy ireo tena tiany izy ireo, tiany ray aman-dreniny aloha voalohany indrindra. Fa maha-kristianina azy ireo koa dia nampitainy fa Andriamanitra mbola tia azy ireo mihoatra lavitra noho ny ray aman-dreniny. Dia tao anatin'izany nanampy an'izay rehetra izay. Ninona zava-nitranga teny amin'ny fiarahamonina teny? Misy mandrabiraby azy telo mianadahy, misy manambany azy ireo, misy ihany koa tena hoe manao toetra tsy zaka, fa nijoro ireo ray aman-dreniny tena hoe niaro mamonjy azy ireo amin'ny lafiny maro isan-karazany. Dia sotomintsika avy ao anatin'izany tantara izany hoe izy telo mianadahy tena tafita ny tiana teneny hoe nahavita ny sampam-piofanana izay nataon'izy ireo tsirairay avy. Dia tsy ho antsika ao anatin'izany hoe tsy ho an'ny zanak'Israely ihany nanondratan'Andriamanitra n'ity teny ity, fa ho antsika tsirairay avokoa. Mety misy endrika fahasembanana eo amin'ny fiainantsika araka ny fijerintsika azy. Mety hoe mihaino ny sofintsika mandre tenin'Andriamanitra fa tsy mankatoantsika. Ny tongontsika mety mandeha manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fontsika minitsy mahita ny fitiavan'Andriamanitra atsika sy ny fikarakaran'Andriamanitra ny fiainantsika amin'ny atsipiriany. Fa manoloana n'izany rehetra izany anefa dia malala eo imason'Andriamanitra tsika. Tena tian'Andriamanitra tsika. Sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra iray avy. Dia ny ray aman-dreny andao ampita tenin'Andriamanitra ho an'ny zanaka, fa ny zanaka ihany koa ninona zava-misy dia tian'Andriamanitra tsika. Malala eo imason'Andriamanitra, be voninahitra, sady tian'Andriamanitra. Dia andaontsika amerina ilay tenin'Andriamanitra, manina tsara moa tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Malala eo imason'Andriamanitra isika, inona izay heverintsika hoe tsy mahatanteraka atsika. Be voninahitra isika eo anatrehan'Andriamanitra satria Jesosy Kristy niainy ny zanan'ilay tokana ny fidianany atsika, dia tena tiany isika amin'ny maha-izao atsika izao tsy misy fepetra ny fitiavany atsika. Vavaka isika. Andriamanitra tianay io,
mankasitraka anao zahay, manome toky anay fa tena tianao izahay, be voninahitra izahay, ary indrindra mankasitraka indrindra Andriamanitra, aoka ny fanahinao masina hito anatinay, ampahatsiaro anay mandrakariva izahay, teninao izany, ahafahanay mahazo toky izany fitiavanao anay, dia ho voninahitrao ny amin'ny anaran'i Jesosy izay nanolotra ny mankasitraka. Dia aminareo aniny Tompo. Amaky sy haino ary naraka ny fivaky ny soratra masina izy. Izany dia hitantsika amin'ny Hosea toko 7:20 andininy 2 amin'ny andininy 4. Hosea 7:20 andininy 2 amin'ny andininy vakina amin'ny anarany. Ry Israely io, miverena amin'ny Jehovah Andriamanitrao, fa lavonkeloka ianao. Mitondran-teny ianareo, eny, miverena amin'ny Jehovah ka manaova aminy hoe mamelany eloka rehetra ary raiso izay tsara, ka dia aterinay ho fanatitra ny molotray. Asiria tsy hamonjy anay, tsy hitaingin-tsoavaly izahay, sady tsy hiteny amin'ny asan'ny tananay intsony hoe ry Andriamanitra io, fa ao aminao no ahitany ny kamboty famindram-po.
Filazantsara. Marika toko voalohany ny 14 dia nakany Galilia Jesosy nitoro ny filazantsara an'Andriamanitra ka nanao hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebay ianareo ka minoa ny filazantsara. Amen. Ray masino. Afaka eny ry tomponay tsara anao zay satria manakambana anao etin'io tompo ataka ny fanahy tena masina mitarika anay manona ny anaranao tompo miala amin'ny ebaka tokoa zahay fibebana marina ataka zany fanahy masina zany koa zay tompo an'izay ory ny sitraponao izy ary eny rehetra koa sangio an'ilay satana fahavalo ny teny amoa zato heny anatinay tsy anaran'i Kristy tompo no angatanay an'izany. Amen. Mahazo toerana ianareo ho aminao rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny bokyny Hosea no akantsika fampianarana. Eo amin'ny zanak'Israely dia Mosesy nitondra azy nivoaka avy tany Egipta dia tonga firenena izy. Taorian'i Mosesy nitondra an'zareo Josua. Taorian'i Josua dia ny mpitsara, misy mpitsara maromaro nitondra ny zanak'Israely. Avy eo izy ireo nangataka mpanjaka.
Ny mpanjaka voalohany iza moa? Saul zany ny mpanjaka voalohany. Dia ny faharoa izy Davida, ary ny fahatelo Solomon. Ireo mpanjaka telo ireo zany atao hoe fanjakana tokana, état unitaire zany, tokana ihany ny fanjakana. Rehefa vita ny fanjakan'ny Solomon dia ny vaky roa io fanjakana io. Ny vaky roa zany Royaume du Nord et Royaume du Sud. Ny fanjakana atsimo dia atao hoe fanjakan'ny Joda, Jerusalema ny renivohitra io taranaky Davida foana ny manjaka ao. Ny fanjakana varatra atao hoe fanjakan'ny Israely, Samaria no renivohiny na ny capitale. Ny fandimby manonga mpanjakana zareo ao satria firenena folo zareo mitambatra ao. Fa le anankiray atsimo taranaky Davida ihany ny mpanjaka ao. Fa folo sy roa le fanjakana nefa matanjaka be foana, mitovy ny heriny. Ka ireo mpaminany ireo zany rehefa mamaky bokin'ny mpaminany ianao fa taro mpaminany tamin'ny andron'ny fanjakana tokana ve io, sa mpaminany tamin'ny fanjakana efa misaraka? Ary raha fanjakana nisaraka le izy, le fanjakana varitra ve izy no maminany sa le fanjakana atsimo? Zay zany ny mpaminany zany tsy maintsy fantarina zay. Dia misy mpaminany andiany manaraka, mpaminany indray taorian'ny fahababoana, efa tsisy fanjakana tsony fa efa samy rava. Iny atao hoe post exilique, zany hoe taorian'ny fahababoana indray zany iry Malakisy, iry Agay reny taorian'ny fahababoana indray zany reny mpaminany reny, fa tsy nisy fanjakana firy tao. Ka Hosea zany tamin'ny fotoana sy ny fanjakana roa mivaky, atsimo sy avaratra. Ka Hosea zany nivezivezy tamin'ireo fanjakana roa ireo zany nanao ny asany mampaminany azy. Amin'ny fotoana naminanian'ny Hosea zany dia mivaky roa le fanjakana ary samy maditra. Izay mahatonga ny Hosea zany nirahana hiantso fibebahana, mbola tsy lasa babo zareo. Zay no mahatonga antsika hoe ny baiboly dia tsy milahatra araka ny fotoana na ordre chronologique akory ny filaharan'ny boky ao. Zany hoe raha azontsika zany Hosea zany mety talohan'ny Isaia, nefa ny bokin'ny Isaia mandeha any aloha. Tsy milahatra arak'izay kory io, fa mbola misy fanjakana roa teo, fa tamin'ny andron'ny Isaia efa fanjakana tokana. Dia io Hosea zany sy Isaia dia mitovitovy aminy dikany, fa ny zanan-tsoratra manova azy, fa Jehovah no mpamonjy koa zany Isaia zany ny dikan'le Hosea zany. Dia ny toko fa 710 izy miantso amin'ny fibebahana. Ahoana zany mibebaka marina amin'ny Andriamanitra zany? Zay no teneniny. Dia inona ny teny miverimberinao aloha amin'ny andininy faharoa sy ny fahatelo? Sady efa zay koa le famitaniana, sady zay koa ny valiny, mbo an'izay mahira-tsaina. Miverena, zay le teny miverimberinao. Inona koa zany tenenin'ny pastera zany zareo dia manao anekdote, fa zay mihitsy le izy. Inona miteny miverimberinao dia le miverimberina. Ary zay zany le fibebahana marina miverina amin'ny Andriamanitra. Retourné zany le izy. Andriamanitra le miantso ry Israely miverena, mahatsiarovatena ianao fa lavo, resy, maloto. Zay ny dikany hoe amin'ny faharoa vakitsika hoe ry Israely eo miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra ao, fa lavo keloka ianao. Itsika ty manko ndraindray tsy mety resy amin'ity fahotana ty, tsy mety mahatsiaro hoe efa tsy mety ane le atao. Itsika tena mitenin-drazana iny antratra tsy lavo mbola mihevy tena matanjaka foana, mbola mihevy tena maharesy foana, mbola mihevy tena ho masina foana. Ny olona foana ny diso. Izay mahatonga ianao nefa lavo ry Israely Andriamanitra. Mahatsiarovatena fa diso lalana, diso famindraka, mila manitsy ny lalanao manko amin'ny Andriamanitra. Mahatsiarovatena fa difotro ny fahotana ianao. Ny tena fibebahana marina izy dia miverina amin'ny Andriamanitra ianao.
vakitsika ny andinin'ny fahatelo ahoana ozy izy mitondra teny ianareo eny miverena amin'ny Jehova. Io teny io dia teny fanao amin'ny Pairat. Izy zany efa nijery film hoe Caraïbes ihany Pairat. Izy zany manao an'iny moa Sparrow. Il atao hoe pour parler, mitondra teny. Ireo jiolantsambo ireo zany miady. Rehefa hitany tsy haresy izy dia mampitondra teny. Ohatra izay koa Andriamanitra, ianao tokony mampitondra teny hoy izy aty amiko fa ianao efa resy. Mbola miseho milay ihany tsika. Satria ny lalàna ny pirate zany ny jiolantsambo dia misy code io. Rehefa pour parler zany dia tsy vonoina le olona. Ary zay tsy aiviny eto OCA hoe mitondra teny ianareo mankany amin'Andriamanitra rehefa verina any amin'izay ianareo tsy maty. Pour parler zany amin'ny samy pirate zany dia tsy azo vonoina ny olona farafaratsy. Ary mbola zany ihany hoe ny pour parler koa dia tsy maintsy mitondra fanomezana. Zay no mahatonga azy hoe aterinay fanatitra ny molotray. Tsy manana izay hoentina fa ny molotray ny tenanay. Ary zay le hoe maneraha mpanompon'ny Andriamanitra isolo vavanao. Zay no mahatonga ny olona rehefa mavesitra ny fahotana mbo etam-bavaka manatina mpitandrina midekona ny mpiandro sy ny takan'izany ny mpiandraikitra sampana hoe mba ento amin'ny Andriamanitra koa ny vavako fa tsy za rery no anao an'ity. Ary zay le tendrany mitondra teny ianareo. Zany afaka mitondra amin'ny teninareo izy OCA fa ampitondray ny teninareo. Mangataka famelana, mandray zay tsara avy amin'Andriamanitra, manolo teny amin'Andriamanitra, mitolo tena amin'Andriamanitra. Izay le teneniny eto hoe sary avy amin'ny jiolantsambo no ampiasaina ito. Ary zay le fibebahana izay zany no tenenina hoe miverina amin'Andriamanitra. Zay ny takian'Andriamanitra, miverena ianareo Israely. Tsy Israely tsony no antsona ankehitriny fa izaho sy anao no antsoina. Marika toko voalohany ny 4:7 sy ny 5:10. Rehefa voasambotra Jaona izy dia nankany Galilea, Jesosy nitoro ny filazantsaran'Andriamanitra. Inona ny filazantsaran'Andriamanitra io? Misy teboka roa hoe efa akaiky tonga ny fotoana ny fanjakan'Andriamanitra zay entin'ny Kristy. Ianao ve ho anatin'io sa tsy ho anatin'io? Miomana ny ray an'io ve ianao? Zay mahatonga ny Jesosy miteny mibeba zany hoe miverena ianareo tafiditra amin'ny fanjakana io ka minoa ny filazantsara. Tsy afaka andray ny filazantsara ianao raha tsy miverina amin'ny Andriamanitra. Miverina ao amin'ny Andriamanitra dia tafiditra koa amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary mahay mandray ny filazantsaran'Andriamanitra. Ary zay le hoe miverina ao amin'ny tompony olona. Zay ny fibebahana takian'Andriamanitra amintsika. Ny zavatra faharoa dia miala amin'ny ratsy. Vakitsika ny 4:4, Hosea 4:4. Ahoana hoy izy? Niasy raha tsy hamonjy anay, tsy nitaingy soavaly zahay, sady tsy tena miasa ny tananay intsony hoe ry Andriamanitra io, fa ao aminao no ahitany kamboty ny famindravo. Mila miala amin'ny Andriamanitra satria ao amin'Andriamanitra tsy afaka hiaraka ny tsara sy ny ratsy. Tsy afaka hiaraka. Nisy olona nangalatra izy amin'izao fahasahiranana zao. Mba endry ihany izy teo an-tanàna. Ny tovolahy rehetra nitratratra nangalatra daholo fa izy mbo endry. Fa andray mandeha efa tsy hitantsony zay atao dia nangalatra izy. Ary nangalatra voalohany dia tratra. Rehefa tratra izy fantatry ny olona ihany zany hoe mbola voasamba. Dia niady hevitra ny fokon'olona hoe atao sa tsy gadraina sa tsy gadraina, ahoana ile atao azy. Ozy ny olona hoe alao amin'deferana izy. Dia ny kabary zany mivody saina moa ny fanaony ambanivohitra amin'ny Malagasy dia ianao zany avela ny helikôptera indray mandeha ty. Fa dia aza manao intsony
dia izy misaotra tompoko nareo ray aman-dreny misaotra ozy izy fa dia iny ihany lasa le akosaka ile iny ihany dia ozy n'olo ary le akony mijanony aka aloha mba ho lasako ihany ozy izy zay mihitsy nitoetra atsika matetika izy n'olo hoe migatra zany ianaoko ino ohatrany tsy iova mihitsy ary zay le hoe miala amin'ny ratsy tsy afaka hitambatra ao aminao ao ny maizina sy ny mazava ka mila mihintsana iny fa tsy hoe manaton'Andriamanitra fotsiny izy io miverina fa misy zavatra mihintsana ary zay nidikany hoe sarotra koa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra sady ara-bakteny zany ny tsy ara-bakteny le tsy ny ara-bakteny sarotra be fa hain'Andriamanitra ihany mampiditra an'io zay anaovan'Andriamanitra azy ihany tsy hay fa midikany faharoa koa ara-bakteny ny atao hoe vody fanjaitra dia vavahady anankiray tamin'ny Jerosalema kely izy io ny rameva ngeda be rehefa mitsofoka hoe ny rameva tsy maintsy ahintsana ny entana misy zavatra miala vao tafiditra aminy ary mety mikikika mihitsy ny kibony vao kikakika satria tery eo midona ny lohany zany hoe le fibebahana zany dia misy zavatra miala vao tafiditra ianao misy zavatra mihintsana vao ekeny ianao ary zay le hoe manadino molotra manadino fo dia hoe ny Hoseia hoe ny molotray aterinay atao fanatitra miala amin'ny Asiriamina ny Asiriamina dia firenena ratsy fanahy mariky ny devoly aza nefa ny zanak'Israely ny namana tamin'io ny Asiriana ihany namotika azy taty afara zay ny dikany hoe miala amin'ny ratsy miala amin'ny naman-dratsy zay ny dikany hoe Asiria tsy hamonjy anay naman-ratsinao tsy hamonjy anao fa imeanao maiza miala amin'ireny ny hoe tsy taingy soavaly koa taloha zany soavaly dia mitovy amin'ny hoe 4x4 na takan'izany aty amintsika zany na ina moa le voiture de course izay sy tiavany lamboina moa dia nidikany dia hoe miala mihetraketraka zahay tsy rere izahay satria ny soavaly dia miandranandrana zay mahatonga ny zanak'Israely dia tsy tena mpitaingy soavaly satria ny soavaly dia mariky ny avonavona mariky ny miandranandrana mariky ny fanindrina ny hafa dia zay tsy taingy soavaly tsony izy izy zay tsy hanompo sampitsony ka hitena amin'ny asanay hoe ry Andriamanitray io ny asan'ny tananao no njary ny tomponao fa ao aminao izy nahitany kamboty ny famindrampo misy zavatra tokony alana rehefa manaton'Andriamanitra zay le hoe mamoaza vo miendrika ny fibebahana mafimafy ihany no ampianaran'ny Paoly amin'ny Timoty any hoe miala amin'ny ratsy io Timoty faharoa toko faharoa ny 7:7 hatramin'ny 1:20 io mafy be itenin'ny Paoly io ary indraindray tsy saminy olona mitory azy mivantana rehefa jerena midika teny fototra na miteny grika satria misy teny manahirana ny teny azy ny 7:7 aloha vakitsika hoe kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana zao tombo-kase izao ny tompo mahalala ny azy ary koa aoka ny olona rehetra zay manonana raha ny tompo hiala amin'ny ratsy zao ny zavatra mahafiorina sy azo antoka ho Paoly ny tompo ihany mahalala hoe iza ny tena mibebaka ao am-piangonana voavela eloka isika teo fa ny fanahy masina ihany mahalala iza amin'ny tena nandray le famelan-keloka mitondra mody fa misy olona mivoaka ny sapely io amin'ny vavahady dia latsaka le famelan-keloka ny raisiny satria tsy vonina n'inona izy tsy vonina ibebaka tsy ny olona rehetra nandray famelan-keloka mitondra famelan-keloka mody fa misy tsy mitondra izay ny dikany ny tompony mahalala ny azy iza ny tsy mitondra tsy ny olona rehetra vo am-piangonana mitondra fitahina rehefa manolotra tsodrany paster fa misy latsaka ry am-bavahady ary nefa tady tsara fa zay tsy mitondra fitahina dia mitondra inona ozona roa ihany ny zavatra azonao entina na fitahina na ozona mila misaina ianao zany midika ka dikan'izany ho Paoly aoka ny olona rehetra miantsona na raha mitompo mba hiala amin'ny ratsy sao ianao le tsy mitondra mody iny efa mafy fa ny toko ny 9:20 io mbola mafy koa vakitsika fa ao an-trano lehibe dia tsy fanaka volamena sy volafotsy aminy ao fa fanaka hazo tany koa
ka ny sasany memboninahy, ny sasany alembaraka. Ao anatin'ny trano anankiray ho Paoly apôstôly, resaka trano no resahana, haitsika na ankizy ary. Misy fanaka maro samihafa ao izy, fa tsy volamena daholo ny ao. Ny zalahy milliardaire manko misy hoe ny carrosserie ny tomobile ny volamena, ny eo anatin'ny avion sy ny sisa kapoaka volamena, fa na milliardaire anao misy zavatra tsy volamena ihany ao aminao ao. Tahaka izany koa ny tranontsika, misy ny fanaka hoy izy vita amin'ny volamena, misy vita amin'ny volafotsy, dia misy vita amina hazo. Inona ohatra ny vita amin'ny hazo? Ny seza, inona koa? Misy izy vita amin'ny tany. Inona ny vita amin'ny tany? Vazy, tavim-boninkazo. Ka ny manahirana le tenin'ny Paoly hoe ny sasany lembaraka, ny sasany memboninahy. Roa karazana zany ny fanaka ao aminareo ao. Ny sasany be voninahitra, ny sasany alambaraka. Na ny fitafitsika raha misy gradiny. Inona ny grady farina ambany amin'ilay fitafiana moa? Ile apetraka amin'ny sisisisy tosy rehefa asorina. Fa misy from. Na ny fitafitsika misy gradiny. Dia le trano koa ohatran'izany le fanaka rehetra. Misy fanaka eo amin'ny salon, misy fanaka ao an-dakozia, fa misy fanaka aiza nahitana azy? Tonono mafimafy any amin'ny WC. Ka manahirana ny tenin'ny Paoly apôstôly fa anatin'ny trano anankiray, zany hoe fiangonana anankiray dia misy olona WC. Zay io, ka zavany resaka. Amin'ny WC koa mbola misy gradiny. Manahirana tsika olombelona ty fa misy olombelona lavabo. Fatatsika ny asan'izany azy mahatratra an'izany ry tanora zazavavy. Lavabo, teteziny zay mandalo rehetra io, aoka ivantamina fa zay io. Misy fanaka memboninaitra, misy fanaka lembaraka. Po io tompoko, lavabo. Mba mieritreritra isika fiangonana ao iza no lavabo ato. Misy tamin'izay mbola kelikely manko misy senety lehibe le lavabo. Zareo taloha rehetra malala an'izany daholo le badenina sy ny sisa. Tena zay tenen'ny Paoly apôstôly fa Paoly tsy misanga mihitsy rehefa mampianatra. Izay ny ambadiky ny teny ny sasany lembaraka, ny sasany memboninahy. Misy karazany olona zany tena za mitoerana na dia anatin'ny fiangonana ary izy. Na dia efa zoky ary izy ao anatin'ny fiangonana. Mbola zay ny fijerin'Andriamanitra azy. Fanaka lembaraka. Tsisy resaka taona io. Izay ny dika amin'ny tenin'ny Paoly ary zay ny manahirana ny sasany mpanao heviteny ihany sa mitory an'io, satria izay ny dikan'io. Fanaka anatin'ny trano izy tsy mitovy. Dia tahaka izany koa ny olona anatin'ny fiangonana tsy mitovy. Raha vory ny zanak'Andriamanitra, tanareo zay. Fa ny fampanantenana dia izao, amin'ny 120. Ahoana hozy izy? Mahafa ny fiangonana ho Paoly, le fanaka tsirairay afaka miova toerana. Afaka miova toerana. Raha tany amin'ny WC izy poa, mety miova izy lasaka tavim-boninkazo tsara tarehy mipetraka amin'ny salon. Ka miamby ianao ny tompo fa miankina aminao io, mbola hitoetrahany foana ve ianao? Sa iova amin'ny toetsainao? Anaraka ny fahendrena men'Andriamanitra anao, amin'ny mahakizy ianao, amin'ny mahatanora anao, amin'ny mahafotsy volo anao, efa miomina ve ianao fanaka ho memboninahy? Sa mbola hijanona amin'ny toetsain'io ihany ianao? Zay ny dikan'io. Fa ho amasinina indray ianao izy lasa mahasoa. Lasa mahasoa. Ary endrika indray ianao tefen'Andriamanitra ianao ho lasa kapoaka fisotron'ny mpanjaka. Satria zay ny malaza taloha ny fanaka tsara indrindra dia ny fanaka kapoaka volamena hoentina isotroan'ny mpanjaka ny rano na amin'ny divay. Miandry ianao ny tompo, zay ny dikan'io teny io. Fanaka lembaraka, fanaka memboninahy. Ary zay ny antso ataon'ny Hosea amintsika ankehitriny.
hoe miverena ozy izy fa ianao diso lalina maneke ianao fa lavo mbola tsy maneky any efa tsy edizina be ary ambany mbola tsy maneky any zay ny mahavoatsika mbola tsy maneky any dia rehefa manatony ianao ozy izy miala amin'ny ratsy afaka miala ianao mbola afaka miovy ianao amin'ny toetranao io fa ho avy ny andro tsy ahafahanao miova intsony dia ao arin'ny olona ianao dia ao arin'ny tompo ianao Andriamanitra mandefitra amintsika mahatonga ianao mbola lavandro fa zay mieritreritra ianao hoe ianao ny endry indrindra atao amin'ny fiangonana na ny masina indrindra atao amin'ny fiangonana fa andaotsika anaiky natria amin'ny tompo dia ho tahiny isika tahaka ny tahiny ny Davida dia malaky Davida ny mahafazy malaky izy raha ifolo izy nanotra ny salamo faraika amin'ny 50 Davida dia olombelona tahaka atsika efa namono olona izy efa nijangajanga izy fahotana rehetra vitany delo efa namadika ny namany izy fa saingy ny mahafany Davida tsy mitaredretra izy mifolo hany ka na eo ny fahotanya voavely izy ary nahazo voninahitra be izy satria na i Jesosy ary dia antsoina hoe zanaky Davida ianao koa antsoin'Andriamanitra zanaky Abrahama koa Zakaios koa nanao ny ataony fa antsoin'Andriamanitra hoe zanaky Abrahama zary rehefa zanaky Abrahama dia zanak'Andriamanitra itoetra aminao indrindra ny fanahy masina ahatonga anao fibebaka ka ho tena zanak'Andriamanitra. Amen. Sarà
dia iombona hivavaka sika ry avy. Misaotranao zay ry Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindro fa Andriamanitra mbola miala nenina aminay ianao, miantso ary miteny aminay mba hibebaka sy hiverina aminao Andriamanitra ray. Ary nampahafantarinao ankehitriny fa ny mibebaka aminao dia ny miverina marina tokoa amin'ny fahatsiarovatena ny amin'ny fahadisoana. Indrisy tokoa ry Tompo fa impiritoriana aminay ny teninao fa tsy manaiky ho diso izahay. Mihevy tena ho manana ny marina mandrakariva ka tsy manaiky, tsy manana ny fitondratena mendrika ny amin'ny mahampanompo anay. Fa ankehitriny Tompo, ankehitriny mahatsiaro izahay fa voakasiky ny teninao ka anao tahaka ny Davida, tsy taredretra, tsy angataka fotoana na anjen'ny andro lava intsony, fa manaiky eto anatrehanao, miaiky fa diso. Ary indro manolotra ny tenanay, manolotra ny mombanay manontolo, ny molotray, ny vavanay, hoentina ankalazana ny anaranao, tahaka an'izay efa noteneninao fa izay manao hoe izao olona namboary koa izao no anambara fiderana. Ko ankehitriny Tompo ary manomboka ankehitriny dia vonina izahay ankalazanao, amme voninahitra ny anaranao, hiala amin'ny ratsy fanao. Andray ny filazantsara, andray anao Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjo ny fiainanay, ka hanala ny sampy rehetra izay mbola mandoto ny fisainanay eo amin'ny androm-piainanay. Ankehitriny izay Tompo dia vonina hiala amin'ny ratsy, hanadio ny fonay sy ny fisainanay manontolo, tsy hantehitra amin'ny namana, tsy hantehitra amin'ny herin'izao tontolo izao ka hiavinavin-kevitra ho mahavita tena, fa ianao Andriamanitra no mpiay anay. Ianao Andriamanitra ilay mihevitra mandrakariva izay ahasoa anay ka tsy tianao hisovery izahay na dia iray aza. Ary izany indrindra no mbola hitenenanao aminay hoe miverena. Ny rinay Tompo dia ho isan'izay fanaka omem-boninahitra izahay, isan'izay hitenenanao ka ilazanao hoe midira amin'ny fifalian'ny Tomponao, homendrika ny asa tsara ka tsy ho lavinao, fa rehefa nanaiky anao tetỳ ambonin'ny tany izahay dia mba ho raisinao koa, ekenao eo anatrehan'Andriamanitra sy ny anjelinao. Ary indreto ary izahay Tompo miverina aminao, ary tano mafy fa tsy mahatazona anao, ary maniry indrindra no tonga zanakao Andriamanitra noho ny amin'ny Jesosy Kristy, zanakao izay efa namonjy sy nanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ary ankehitriny izay Tompo dia mivavaka ho an'ny tsirairay, ny mba hanananay fanapahan-kevitra feno, matotra sy entitra ny amin'ny fiainanay, ka hanompo anao Jesosy Kristy, handray anao ho tompo sy mpamonjo ny fiainanay. Dia mivavaka izay ho an'ny fiangonana, mba ho fiangonana iray Tompo, iray aina. Dia mivavaka izahay Jesosy ho an'ny fiangonana izay ao anatin'ny fikasana maro samihafa, ny sampana sy ny fikambanana, ny loholona sy ny dekona, ireo biraon'ny fiangonana iray manontolo izay mikatsaka mandrakariva izay hampandroso ny fiangonanao. Mivavaka ho an'ny mpitandrina sy ny ankohonana izahay. Ianao an'olon-tsaina azo mandrakariva, hanome toe-panahy endry, azona mampianatra ihany koa ny olonao, ary manaiky izahay Tompo ny amin'ny fitarihan'ny rehetra, satria ny fanahinao no efa mitoetra ao anatiny, ka raisinay ampitiavana izany. Mivavaka izay Jesosy ho an'ny firenenay izay maro ireo izay vahoaka no lalovan'ny rivo-doza ao anatin'ny fahantrana, traboina, ary izany indrindra no ilan'izy ireo vonjy, ka aoka izy ireo Tompo tsy angataka zavatra maro samihafa fa ao aminao rery ihany, dia ao aminao rery ihany no misy ny vonjy, misy ny fitahiana,
misy ny fahafenona tanteraka dia aoka iantehitra aminao izay tompony amin'ny sedra sy ny fizahn-toetra maro samihafa mba hampitodika anay aminao tokoa ange ireny ka tonga sainanay iverenana aminao. Maro ny tianay angatahana Jesosy fa ianao no mahalala ny hevitra iverana anay ary amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny olona vonina iverina amin'Andriamanitra sy hiala amin'ny ratsy dia sahy manambara pahabe maso ny finoana. Kondeha iarahantsika manonona ny fanekam-pinoana kristianina araka ny soratra masina na ny fanekam-pinoana fahatelo iarahantsika manonona ampitsanganana izany. Aminaran'ny Tompo, mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrika izay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana atsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy atsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokony hatombotsika, tonga izy hitady sy hamonjy ny velo. Izy no lalina sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miovy maly sy anio ary mandrika izay. Mino ny fanahy masina, izy no manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Aoka hipetraka ny fiangonana. Eo amin'ny asa vavolombelona isika, ampifaliana no andraisitsika tereo avantsika ireto hanolotra ny tenany andray ny sakramentany fanasan'ny Tompo. Ny rafa 9,700 ny andininy fahatelo no raitsika dia hiakatra ny alitara masina izy ireo. Atolotro anao ny terako ray fa izany indrindra reny ho etaetako. Ny rano zanako ao mitoro ao an-tsaiko mba hanolorako anao ny tenako. Fifalaina ho antsika mandray reto olomojena reto nampin'ny Tompo isan'andro isan'ny fiangonana. Vavolombelon'ny fanekena ataon'izy reto isika ary ny mpandray fanasan'ny Tompo rehetra koa dia miombona mahatsiaro manavao ny nandraisana azy tsirairay avy satria efa samy nanao fanekena teo masin'ny fiangonana isika. Efa nampianarinay ny fotom-pinoana Kristy amin'izy ireo ary nahatateraka ny fanekena tamin'ny batisa ka indro atokana ankehitriny. Koa mangataka antsika fiangonana hitsangana angataka ny fanahy masina mba hanokana azy ireo. Ivavaka isika. Ry rainay mandrakizay io, misaotra ny fonay manontolo izahay. Sitraka ao mantsy ny nanome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay
ho an'izay rehetra lavitra na iza atsony fitiavana anatona anao. Andriamanitra tsara sy mahatoky io, nin'ny fanambaranao izahay. Teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao izahay, ka nangataka nirotsaha amin'ny fahasoavanao aminy. Nampianarinay azy ireo ny filazantsaranao, ary niezaka izay na dia malemy aza mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Ary ankehitriny rehefa nandre ny antsonao izy ka afaka hifidy ankalalahana ny lalana izorany, dia indro tonga atao anatrehanao mba hanambara ny finoany. Ry Tompo, mba henoy ireny vavaka rehefa miakatra eo aminao azy ireo. Raisy koa izahay rehetra anio amin'ny firaisana masina aminao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao, famonjy anay no angatahana izany. Ho azy ane, ary ho anao ray any an-danitra sy ho an'ny fanahy masina, ny dera sy ny lazara ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ipetraka ny fiangonana. Hoenonareo ny teny fanorenana zao fanokarana izao. Ny Tompo, izaho ny mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka, oka izy andaminy tenany sy tondrany azy fijaliany ka hanaraka. Fa na izy ny tamonjy ny ainy dia avery azy, ary na izy avery ny ainy noho ny amiko dia azo izany. Fa inona monso azo ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy, inona nome ny olona ho takalo ny aina? Fa na izy nanao ny sitrapony raiko izay nan-danitra, dia izy ny rahalahy ka nababo ka reniko. Ary amin'izany nazovona naikavy natrehan'ny olona ekeko izy natrehan'ny raiko izay nan-danitra. Nazovona andano natrehan'ny olona ho lavo kosa izy eo natrehan'ny raiko izay nan-danitra. Amen. Mahalona zany miteny Kristy zany dia misy fanontaniana apetraky ny fiangonana aminareo, hovalianareo araka izay sitraky ny fonareo. Ianareo va min'Andriamanitra paratsika izay raintsika nan-danitra tiatsika ka nanomeny Jesosy Kristy zanany lahatokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Mino aho. Mihinany Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azy ho tombo sy mpamonjy va ianareo? Mino sy manaiky aho. Moa ianareo manaiky ho amin'ny teninareo ny fanaikina tamin'ny batisa izay efa nandraisinareo ny fanahy masina, ka zany fanahy masina zany mitarika anareo amin'ny lalana fiainana Kristy aminy, ka iezika anareo tian'Andriamanitra drangantony sitrapony, ahatsiaro ivavaka sy hamaky baiboly, hamonjy fanompom-pavahana sy ny fanasana masina izay adidy sy tombotsoan'ny mino. Manaiky ny otisy ankatoa aho. Okarinareo hitodika amin'ny fiangonana, hanonona ampahabe maso ny anaranareo ary hamaky ny fanekenareo. Izao Randriambololona toko Mikaia Franky. Izao Randriambololona tiavana Mikaela Sergio. Izao Randriambololona Liantso Mikaela Elodie, dia manaiky sy mino fa i Jesosy ny tompo sy mpamonjy ahy. Voavelany ny eloko ary azoko ny famonjeny, ka ekeko ny otisy hanompo azy amin'ny foky rehetra. Nanapa-kevitra aho ny handray ny fanasan'ny tompo izay anehoan'ny mino ny faneken'ny famonjeny sy ny fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no nambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino tsirairay ny sitrapony. Koa hiezaka aho eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny andinika azy sy azoto amin'ny fanarahana fampianarana amin'ny fomba samihafa, fiaraha-mivavaka, toriteny, fiaraha-mandinika ny soratra masina sy ny sisa. Amin'ny maha-isan'ny mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany fitandronan'ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fitondran'ny tenako, ary ezaka aho hampiasa ireo talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanompoako azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra no hiankinako ahatanterahako izany rehetra izany. Amen. Omeny fanahy masina anareo izany herin'Andriamanitra zany, ahatanterahanareo izany fanekenareo izany. Randriambololona toko Mikaia Franky. Randriambololona toky Mikaia Franky. Anakaiza ny baibolin-drangamo? Sy ho tsara. Noho izany fanekena nataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, dia manokana anao izay, nitsodrananao izay, manamasina anao izay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy. Asainao andray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra ray tsy toy izay efa niantsona ilay tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy hampiorina anam-pitoetra anao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahendrena. Maheresy sy mahatanja fa ny tompo momba anao.
Randriambololona Toavina Mikael Sergio. Randriambololona Toavina Mikael Sergio. Noho izany fanekenina nataona toy izany dia aminarin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia manokana anao izay, manamasina anao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao indray anjara miaraka aminay ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy tozy efa niantsona laha tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampiorana ampitoetra anao. Ho azo ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fanantenana, mahiresy sy mahatanjah fa amin'ny Tompo momba anao. Randriambololona Liantso Mikaela Elodie. Randriambololona Liantso Mikaela Elodie. Noho izany fanekenina nataona toy izany dia aminarin'Andriamanitra zanaka fanamasina dia mitsodrana anao izay, manokana anao izay, mandray anao izay isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Manasa anao izay indray anjara miaraka aminay ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy tozy izay efa niantsona laha tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampiorana ary ampitoetra anao. Ho azo ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fifaliana, mahiresy sy mahatanjah fa amin'ny Tompo momba anao. Vavaka isika. Tompo Andriamanitra io, misaotra anao izahay no ity ora nomenao iainana hitanatrehanao ty. Apetraka eo an-tananao ray io, ireto mpanomponao ireto izay vao avy nanamafy ampahabe maso sy ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra rainay io no niantso azy koa namaly izany antsonao izany izy. Taio ny fanapahan-keviny toetra amin'ny fahatokinanao ka mba homeo azy sy ny hery aretiny amin'izany noho ny fananao masina. Ianao ihany no aoka hanomana azy sy hanatona ny latabatrao masina sy hampiditra azy amin'ny firaisina amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahana, matanjaka ny finoana, tsy azo zongozonina ny fanantenana ary mahery ny fitiavana. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany ary sehony amin'ny kery mandrakariva eo anatrehany izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny teny sy ny asa. Mivavaka aminao izahay Tompo, mba homeo anay rehetra koa ny androso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina, mibanjina ny fanjakana mandrakizay efa nampanantenanao ho an'ny zanakao. Ino izahay ray ny famondram-po fa amin'ny anaran'i Jesu Kristy zanakao malalanao, mpamonjy anay no entinay mivavaka aminao. Amen. Ry mpanavana sany Tompo vaovao, tany mafy ny ananareo mba tsy sakany satroboninahitra reo, mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo ka mitombo amin'ny fanantenana. Amen. Ny fikambanana katekomenina no anolotra hira idiranan'ny Tompo.
to amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Ho aminareo izay amin'ny Kristy anie ny fiadanana. Nefa ry malala, izao zavatra iray aloha izao no aoka tsy ho adinonareo. Ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny arivo-taona, ary ny arivo-taona toy ny indray andro. Ny tompo tsy mahela amin'ny fikasany araka izay ataon'ny sasany araka izay ataon'ny sasany ho fahelany, fa maharo-po aminareo izy ka tsy tiany hisy ho very mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Petera 2:7-9 sy 7. Toy izao indray vaovao ray tamin'izao maraina izao. Isaoran'Andriamanitra ray fa totosa soamatsara ho maly sabotsy ny fiofanan'ny diakona sy ny loholona izay niraisan'ny chapelle militaire rehetra natao tany Manjakandriana. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny fivoriana fanao ny braon fiangonana isam-bolana dia atao ny alahady 17 ny volana Martsa manomboka ny 7 ora maraina ao amin'ny akany Soamempita. Ny mpihevitra raha kosa dia ny alahady 17 ny volana Martsa amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny akany Soamempita. Andray fitenenana ny sampana Dorcas. Vaovao avy amin'ny sampana. Sampana sekoly alahady. Totosa androany ny fionan'ny sampana tamin'ny ray aman-dren'ny mpianatra nanaovana ny tatitry ny taona 420 sy nampantsehivana ny asa miandry ny 520. Entanina hatrany isika ray aman-dreny mba hirotsaka anatevina ny komitin'ny sampana, solotena 2 isaky ny kilasy. Entanina ihany koa ny tanora sy ny zatovo rehetra eo anivon'ny sampana sy ny fiangonana mba ho avy anatrika ny fampianarana momba ny lohahevitra hoe ny tanora mitia araka ny sitrapon'Andriamanitra, iarahana amin'ny pasteur Tahina Andriambovonjy ny 17 volana Martsa manomboka amin'ny 2 ora sasany. Ankalaza ny 40 taona ny sampana sekoly alahady Ivato ka manasantsika birao, komity, mpampianatra, mpianatra ary ny ray aman-dreny izy ireo. Ny alahady 17 ny volana Martsa manomboka amin'ny 7 ora maraina. Aorian'izao fotoam-pivavahana izao no andraisana ny anaran'izay andeha amin'izany. Miverina ny tanketsa ny hariva amin'ny 3. Sampaty, finaritra, totosa soamatsara ny hetsika pakandriam-bavilanitra ny arahana tamin'ny rekobenda izay nikarakarain'ny vondrona mpanazava ny alahady lasa teo ary nazahoana tombony 2 millions d'ariary izany. Mankasitraka sika fiangonana tonga nanotrona sy nandray anjara. Misy ihany koa ny sakafo mamy sy masira ary ranom-boankazo karakarain'ny vondrona mpanazava rehefa mirava tahin'ny tompo. Rakim-pisaorana ary amasino ny taona 50 jobily ho anareo izany. Rakim-pisaorana no nitsingerin-taona 50 taona naterahana atolotra ny révérend docteur Rakototsafy Mikael. Misaorana Jehovah ry fanahiko ary aza misy adinonao fitahiany rehetra. Rakim-pisaorana atolotra ho an'Andriamanitra, ho an'ny fiangonana, sampana sekoly alahady, sampana tanora kristiana ary ny AFF. Filazana manjo. Tompo ankehitriny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Nodimandry ny alakamisy 9 volana Martsa ny neny malalanay rehefa nivahiny 7 taona teto tany Ranevson Charline Rolande, hoy ny vadiny Rakotoarivelo Gaston Gilbert, ny zanany Rahoelakasy Léon Alfred sy Rakotoarivelo Patricia, Rakotoarjona Mbelson sy Rakotoarivelo Elena, ny zafiny ray tapo amin'ny ray tapo amin'ny vadiny ary ny fianakaviana manontolo. Ny fandevenana dia fa totosa soamatsara ary ny famangina dia miandry
ny fandaminana manaraka. Toy izao indray ny vaovao voaray tamin'ny somaraina izao, voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Ary aoka isika ifampidinika hampandroso ny fitiavana sy ny asany tsara. Izany teny soratra masina izany no entinay avy amin'ny sampana Dorcas miarahaba antsika fiangonana amin'ity andro alahady maraina ity. Eny mijoro eto izahay avy amin'ny sampana Dorcas ampafantatra sy anentana antsika amin'ny atao amin'ny fiangonana amin'ny hetsika ataon'ny sampana Dorcas mandritry ny ray volana Dorcas izany dia ny volana avril. Araka ny fandamina eto amin'ny fiangonana dia tsy ny alahady faharoa intsony izany, tsy ny alahady tsotra intsony, tsy alahady iray ihany izany no alahadin'ny sampana, fa mena ray volana ny sampana tsirairay avy izany ka ny san'ny sampana Dorcas dia atao amin'ny avril io ny ray volana ny sampana Dorcas, izany hoe anatin'ny lahady faharoan'ny lahady ny sampana Dorcas amin'ny sahany FJKM Ray Manontolo. Ka tonga eto ny tenanay ampahafantatra ny hetsika izay ataon'ny sampana Dorcas izay iarahantsika fiangonana izany mandritra n'izay volana avril izay. Zavatra telo no entin'ny sampana Dorcas mandritra n'izany volana avril izany. Dia misy ny famelaberarana, ny fampianarana moa izany izay ataonay. Misy ny varitra fampirantiana izay ho atao ihany koa, ary misy ny hetsika sira izay ny fahatelo ho ataonay mandritra n'izay ray volana ny sampana Dorcas izay. Ny amin'ny famelaberarana dia lohahevitra telo no entinay mandritra n'izany volana avril izany. Ny amin'ny sabotsy fahadimy volana avril dia mitondra n'ilay lohahevitra hoe ny entrepreneuriat no izany hoe ny fandraharana no entinay eto, ka izany dia anasanay ny tanora eto amin'ny fiangonana sy ny tanora amin'ny sampana tanora izany izany fizarana izay ataonay izany. Ny amin'ny sabotsy faharoa ambin'ny folon'ny volana avril dia ny lohahevitra momba ny resaka hoe éducation financière no entinay, izany hoe fanabeazana ara-bola ho an'ny vehivavy indray no ifampizaranay amin'izany zavatra izany. Dia ny sabotsy fahaenina amby roapolo ny volana avril dia natao ihany fianakaviana ny fampizarana izay entinay dia hoe nivavaky ny ray aman-dreny ho an'ireo zanany. Izay ny famelabelarana ataonay ka raha ohatra ka mahaliana antsika izany ireo famelabelarana dia mila misoratra anariny amin'ny aloha mba hahafahanay manomana ny fanatontosana izay rehetrarehetra izay. Faharoa manarakaraka mikasika ny varitra fampirantiana dia manomboka ny alahady voalohany dia efa manomboka manao izany izay. Ka ny araky ny fanaonay isan-taona dia ao moa izany fahaiza-manaonay amin'ny resaka confiture, ny fruits séchés, ao ihany koa ny pâte de fruits, ao ny saumure, ao ny vokatry ny tany, ao ny asa tanana sy ny voninkazo. Izany dia entinay anasana antsika rehetra na ho an'ny olona indray anjara na ho an'ny olona ampiranty ihany koa izany dia manantona anay ao amin'ny sampana Dorcas raha te hanjay anjara amin'izany zavatra izany. Ny fahatelo hetsika ataonay amin'ny sampana Dorcas dia ny lavantin-kira izay ataonay amin'ny 27 avril moa izany eto amin'ny fiangonana ihany koa. Dia io anasanay ny sampana velona eto amin'ny fiangonana sy ny sampana Dorcas any amin'ny fiangonana hafa, satria izay moa ny efa fanao hatramin'izay misy ireo fiangonana any amin'ny faritra hafa izany manasa ny sampana Dorcas rehefa manao hetsika toy izany zareo dia nasainay izany izy mba anamafy ny zavatra ataonay amin'ny fideran'Andriamanitra amin'io 27 avril io. Izay zavatra telo izay izany ny entinay fampizarana, ny entinay ihany koa anasanantsika mpianakavin'ny finoana ary mangataka vavaka izay mba hahafahanay manatanteraka an'izany araka ny tokony ho izy dia manentana anareo ihany koa tsika fiangonana handray anjara amin'izany hetsika ataon'ny Dorcas izany. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Misaotra tompo. Tena zany tsika ray aman-dreny mba hiditra anatin'ny komite ny sekoly alahady
azotsika mifarimbona amin'ny fitaizana re zanatsika ireo no avin'ny fiangonana ireo no avin'ny firenena ka ataontsika zava-dehibe zany ny fidirana amin'izay komity ny sekoly alahady zay ny mijanona ny tarika fitiavana rehefa vita zao fanompom-bavahana izao ny toeram-panomanam-pitandrina Ambatonakanga dia manasantsika amin'ny hoe rodorodo mampiray 5 ka hatramin'ny 12 aprila ho avy zao izy io dia fampahafantarana inona tsara no atao amin'ny toeram-panomanam-pitandrina misy ny conférence samihafa fampahafantarana inona avy moa ny unité d'enseignement ohatra ianaran'ny zareo inona ny lanan'izay misy koa zany ny conférence samihafa misy fifaninanan-kira misy seho an-tsehatra misy fifaninanana ara-panatanjahantena koa ka zay andray anjara zany amin'ny fifaninanana samihafa afaka manatinareo mpitandrina mpizadra raha reo fa ny conférence dia asaina isika rehetra zany ary amin'ny efitsika manalakely zany ny misy ny conférence misy petadridrina ato zany ao ivelanao zany ijerentsika hoe inona avy ny conférence misy azotsika mamonjy izany ao anatin'ny vanim-potoanany carême isika ary mbola mitohy amin'ny tapaky ny aprila izany rehefa tonga ny aprila ho avy koa ny herinandro masina manomboka amin'ny 17 aprila ka efa mivoaka ny fandaharana herinandro masina dia afaka maka ny sampana zany amin'ny sekretera ao zany mba hiomanana oka hiomana misimisy kokoa isika maromaro ny vakiteny rehefa anatin'ny herinandro masina fatatsika dia miomana mialoha be isika ao anatin'izany fiomanana zany ihany ny sampana dia mamoaka ray volana mialoha ny fandaharana ny izany tompony anjara amin'ny 10 minitra ny sekoly alahady ny vavaka ny vakiteny ireny dia terina mialoha amin'ny mpitandrina ary ray volana mialoha ary rehefa tonga koa ny fotoana zany herinandro mialoha ilay fisehoantsika ao amin'ny mpitandrina mizadra raha amin'izay ianao tsy mibodaboda fahatany eto fa io mila fiomanana io fa azo miseho milay amin'io fa midevoly fetsy alain'ny baraka ianao rehefa tonga eo araho ny fandaminana na zay tony ara mbola tratra foana na de efa miomana foana isanandro sanandro ara mbola tratra fa io midevoly mahay zavatra fahafa tamin'izay première année asena makiteny manao déconne manko rehefa première année ka betsika amin'ireny mpianatra pasitera reny efa déconne manko dia efa mpiandry efa zao dia le ritsy ny omana dia namaky teny ka misay ao misoratra hoe voasoratra amin'ny bokinao zay le teny vakiny rehefa niakatra teo izy ny teny hoe voasoratra amin'ny kibonao Andriamanitra fa nga ianao fa nahita kibon'Andriamanitra izy le prof sady tezitra ka aza miseho milay amin'io fa ny devoly mahay zavatra tsy takatra ny saina tahaka zany koa ny déconne miasa ny déconne miasa volana aprila efa tokony anatitra ny fandaminan'ny tompony anjara izany manao service alady voalohany faharoa fahatelo fahaefatra izany mivavaka izany makiteny izany miandraikitra ny mariage mandeha tsy efatrefitra le mariage efa tokony tonga ao zany amin'ny pastera mba hiomanan'le olona ilaina ny fiomanana ra-panahy fiangonana mandroso isika fa tsy hoe mijanona mipeta toko fanao mahazatra fa tokony efa mba mandroso amin'ny fandrosoana tsara satria fiangonan-dehibe mahalala amin'ny tokony ho izy ka tsy sika indray ny hemitra hoe fa hainay io rehefa tonga eo mibodaboda eo ianao miveo fa tokony hiomana ampanahy amin'ny olona nompon'ny tompo ray volana mialoha zany dia efa fantatra ny tompony anjara efa ana amin'ny pastera ny lista zany ka iangaviantsika anaraka zay fandaminana izay rehefa tonga ny volana manaraka hanatitra ny azo koa zany amin'ny volana aprila ny déconne miasa amin'ny volana mai dia ray volana ohatr'izay koa ny sampana hiditra volana mai efa tokony hanatitra ny azy volana aprila fa ny omana zany le olona ary ny fitsipika dia tokana zay tsy afaka mitady mpisolo amin'izay tsy tampoka le izy rehefa hitanao tsy afaka ianao amin'le lista efa tadiavinao mialoha be le olona isolanao fa tsy maraina lahady vao samborinao dokotra ivelany eo izy ary tsy magaga raha mibodaboda izy etsy satria ny samborinao voateo fa tsy afaka hono raha aminy kaoko tsika fanaja ray volana mialoha io fantatra tsy afaka ianao dia mitadiava ianao mpisolo dia mba miomana koa le olona misolo anao fa mamandrika azy ianao raha efa lahady vao fantatra hoe tsy afaka ianao mamandrika an'le olona ianao
da aza mifamandrika ohatran'izany a fa ajaon'ny olona ajao Andriamanitra. Iroso amin'ny rakitra isika eo ny tompony anjara hira eo koa ny dekona nda aminatsika amin'izany. Petra, Sacina, Isu, Chana, Chiamani.
Ny sapanasa efefa dia manomana fampianarana isaky ny alady fahatelo araka ny fanao ny fampianarana liturgia, toroteny, fampianarana fotompinoana, teny tafika masina. Manasa antsika zareo raha hariva manomboka amin'ny 3.